dia amin'ny fifaliana trano tombokilasy sy tombokivavy no izy diana ny tokantranonao amin'izao sabotsy alina izao tonga sondray ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS ary manasa anao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao manodidina ny fampelezan-kevitra avy hatrany mono anomboantsika ny fotoana ifampitona ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana laharana 2020 moa rehefa sabotsy tahaka izao efa nandritry ny 3 herinandro izay nisy tokoa mantsy androany ny dibe nanerana n'Antananarivo izay ny afara tao Ambohijatovo hatrany feno ny kianjana dia tsy tao aza ny kandida marika Ravalomanana ary tonga navitrika ihany koa ireo vahoaka arahantsika avy hatrany fanadihadiana entiny Jessica Miray. Nanerana ny boriboritany rehetra no nisy ny fiangana tamin'ny diabe ho an'ny olon-tsotra sy ny antoko-tiky Madagasikara ary ny KMMR androany. Tahaka ny isaky ny sabotsy dia nangorom-potsy hatrany ny kianjana Ambohijatovo na dia tsy tao aza ny kandida marika Ravalomanana. Tanora, fianakaviana sy zokiolona mahatsapa ny zava-bita ny kandida laharana 2020 ka tonga tsy nisalasala amin'ny fanohanana azy. Hitanay tamin'izay mbola zaza, ny ray aman-drenay niasa tamin'ity koa, vodina an'ity koa tsy nisy asa ray aman-drenay. Noho izany mila tiako miverina izay, mila orinasa misokatra izay mba ho an'ny asa ho anay tanora aty aoriana koa. Izay ny anohanako an-dady. Tena tsisy, amin'ny fo manontolo, amin'ny fitiavana. Lovidady. Tena fitiavana tena voalohany aloha izany ilay fitiavan-tanindrazana. Efa hita ny nataon'ilay marika Ravalomanana teo amin'ilay firenena. Tena hita izany hoe tena tia tanindrazana ary tena nisy ny fampandrosoana. Nisy ny firenena. Mety. Tsy nisy fanambazana vola ny olona izay tonga tety fa ankitsi-po avokoa no hanohanan'ny olona ny kandida marika Ravalomanana. Ny ankamaroan'ny olona dia samy manana ny t-shirt izay nataon'izy ireo avy. Le t-shirt aloha dia tsy zaraina fa nanamboatra miala voly nanamboatra le t-shirt. Le finiavana dia hoe fitiavana tanindrazana raha nampitaina izany ny rehetra hatramin'izay dia hita hoe dady Ravalomanana miavaka indrindra tamin'ny izay familya teo amin'ny fitantanana fa izao zany raha malaga te hiala amin'ny zazavavy izao izay no mahatonga anay hoe efa misy fiainana ohatr'izao. Nihetsiky ny olon-tsotra Karnavam izay nanatanteraka fampelezan-kevitra ny ala-teny mahazo ny hazo an'Ambohimalaza ihany koa dia ny farana teto Ambohijatovo. Amin'ny ankapobeny, totosa soamantsara nihetsika izy ireo tamin'iny toeran'iny ary nandray anjara ny olona tamin'ilay lalao radio crochet. Izay marihana fa ny olon-tsotra nanatanteraka nihetsika ihany no ny antoka ny lany rehetra sy ny loka tamin'ny kilalao. Ala teo mahazo zay dia nihazo n'Ambohimangakely. Nandeha nakany Ambohimalaza nafinaritra ny diso satria azo lazaina aloha efa azo numéro 25 daholo izany commune Ambohimangakely Ray Manontolo izany satria dia sady naokokoa ny olona niorakoraka ny olona nanome fahavononana ihany koa ny olona fa hifidy ny numéro 25. Tsy farana hatreo akory ny hetsika sy ny fampelezan-kevitra fa mbola hitoy ny sabotsy izao izany. Naneo ny fitaranany ihany koa ireo mpanohana ny kandida marika Ravalomanana laharana 2020 fa hiaran'ny herisetra amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao opa teny ratsy ary fanaratsiana ary miafara mihitsy amin'ny fikasihan-tanana izany ary efa maro ireo olona manao ny t-shirt ny kandida marika Ravalomanana no ny aran'izay tsy hijanona amin'izao anefa ireo mpanohana ny kandida laharana 2020 fa handray fepetra manoloana izany. Jessica Miray. Nandritra ny 3 herinandro nanomboan'ny fampelezan-kevitra izay dia velotaraina ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana fa hiaran'ny herisetra avy amin'ny mpanohana kandida iray. Toa ny tranga nandritra ny nanaovan'ny avy eo amin'ny boriboritany voalohany fampelezan-kevitra izay nisy nanipy cocktail molotov ny fiara mitondra ny sono azy ireo. Olona 5 ihany koa no efa nisy ny kastanana avy amin'ity boriboritany ity hatrany. Hatramin'ny nisy ny fampelezan-kevitra izay zany hatratreto
anisaka izy anankidimy ny tatom-bolokory tamin'ny voalohany no novonondreo pombany tenena mihitsy ny hoe Andriamatoa Andry Rajoelina mihetraketraka tena mihetraketraka ireo olona reo sady manopa miteny ratsy no manevateva fa mikasitanana indrindrandrindra ka eto moa zany dia miteny fotsiny hoe hoe neverina fa hoe lalao masina ady masina ty zavatra ho atao ty zavatra mitranga nefa tsy arak'izay ny pomba ny président Ravalomanana ny pomba ny larana 2020 manana discipline manana fanetreteny kanefa kosa misy fetrany le izy misy naratra nisy mivonona misy mangana misy tapaka tongotra ny ankizy atao boribory tamin'ny voalohany zay tsy azona ekena efa fantapatatra ihany hoe izy ireo olona pombanazy ireo manao ny akanjo indraindray misy tsy manao ny akanjo koa hitanay ny toerana le zava-doza koa anankiray dia nisy fotoana nanopazana cocktail molotov ny sonomobile zay mitarika anay teo amin'ny otiva teo 66 hectares lala makany mokoma iny misaotra an'Andriamanitra fa tsisy naratra tsisy may fa asida ny tao anatin'le izy ary latsaka nazerina nipoka be samina laladolony teo 67 hectares iny zazavana mitranga zany hitanay le olona nanao anazy fa midiritsaka nandositra tany amin'ny toerana terikely sy sarotra hidirana zany any amin'ny fandosiran'ireo mpanao samma moa zany ireo mpanendaka ireo zany tsy mahasakana ny olona tsy hanoana ny candidat Marc Ravalomanana nefa izany na dia eo azy izay fisoparana avy amin'ny antoko hafa izay mitantara ny nahazo azy ireo indrindra moa ny olona manaraka eto raha nandeha zay tamin'ny fotoana io manaraka sonomobile dia zareo mihetraketraka sy maherisetra zany zareo zay mandalo fotsiny ay dia zareo zany be dia be manao t-shirt be dia be ry zareo dia tonga zany le zanako tao arina satria nanao aloha sy arina mianaka dia tonga dia nidaroany le zanako dia za tao aloha dia niheritra any jery le zanako dia teny ratsy ry zareo painy a zany tinefa ny tena hoe manino izy nidaroany dia daroany keo any efa vedy avy eo moa zay nano ny lalanay nandeha ihany fa zay tsy namaly azy nitetsy ny teny tsy naninony fa tonga tena no ny lalanay nandeha izany rehefa avy eo tanao avy any amin'ny kizy zany tamin'ny talata maraina dia andeha hamonjy an'ireto ankizy reto zany avy any amin'ny kizy dia tsy natratra an'ireto dia avy any tonga dia andeha ody dia tonga dia trano nisy ankizy anankidimy manao akanjo orange tonga dia nidaroko anahy dia ozy izy hoe tony le mpamon'olona ozy izy mantsy anahy anankidimy izy indray naranamono anahy daholo nanao akanjo orange vehivavy anankiroa dia lehilahy telo izahay mpanohana ny dada moa zany nandeha tany Fenoarivo zay niala teto zay tamin'ny maly teto a Belera dia nakany Fenoarivo ny moto nanao carnaval dia efa andeha ody zay avy eo dia teo amin'ny Fenoarivo teo amin'le diky be iny zay nisy mively tampoka avao arina dia tsy fantatry ireo fa zay moa zany tonga dia zao nahazo anay zao zay manohana ny dada trany zany anapiokana zay reto ankizy reto lamina tsara discipliné reo ankizy reo discipliné reo tsy migiafy reo fa nisy misotasota atao anatin'izay ka zay nangatanay amintsika hoe dada ihany mahavita ny sécurité etaonanay izy fa alefanay fitoriana ao anatin'izay na dia eo aza nefa ny herisetra miatra amin'ireo mpanohana ny candidat Marc Ravalomanana ireo dia tonga hatrany izy ireo amin'ny hetsika fanohanana ny candidat laharana 520 toy ny androany teny Ambohijatovo. Fa iverenantsika kely ny vaovao ny fampelezan-kevitra tany amin'iny faritra Ankadinandriana iny indray ineny lalao Ravalomanana omaly no nanatanteraka ny fampelezan-kevitra nitondra ny vinanasan'ny candidat Marc Ravalomanana izy ary nampafantatra ihany koa ny fifanomezan-toky eo amin'ny candidat laharana 520 sy ny vahoaka dia ilay manifesto izany linatrany moa ny olona amin'ny manifesto satria sady fanomezan-toky no tafiditra avokoa ny fiainany andavanandro ny malagasy. Jessica Miray. Mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny mponina ao Ankadinandriana sy ny candidat Marc Ravalomanana. Tsy misy intsony ny kobakambava fa asavy hatrany. Efa mipetraka ihany koa ny paika entina anarenana amin'ny firenena raha ny nambarany neny lalao Ravalomanana nandritra ny fiaonany tamin'ireo mponina tonga marobe tany Ankadinandriana omaly. Tsy latsa-danja ihany koa ny fijerena manokana ny vehivavy. Ity ilay fotoana sarobidy kio andalany iray eto amin'ny firenena ny fotoana ohatran'izao
folo taona ny jaliana ny vahoaka amin'ny malagasy ampy zay ny jaliantsika raha marika Ravalomanana tsy misy ny andrasoandraso voalatsaka hovidina izy dia natao sady ny programme mampanantanantsika iny manifesto tsy misy kobakambava amintsika dada dia tena tia ny vahoaka malagasy hoy izy hoe ny vahoaka malagasy aloha ekentsika ve zany efa dodina sy maika daholo ny vahoaka ahita fiainana vaovao anana fandriana sy fikasana tsara itsika rehetra anatsarana ny tokantrano neny manokana ojereky manokana vehivavy ny reny matsy ny fototra ijoroany ny firenena anankiray ao aorianany lehilahy mahery tsy maintsy misy vehivavy Tansany ankamaroany mponina any amin'ny commune Ankadinandrina iny. Mifandrindra tanteraka amin'ny manifesto izay fifanomezan-tokony marika Ravalomanana sy ny vahoaka izay fitsinjovana ny tantsapa mokatra sy mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana toa ny mponina ao Ankadinandrina. Hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Avaradrano. Programme naso dia ny zavatra mangetahitantsika vahoaka malagasy, ny zavatra mankarary antsika vahoaka malagasy, zavatra tena hoe anavotana ty firenena Madagasikara ty satria tsika dia tena miaina anatin'ny fahantrana, miaina anatin'ny tsy fandriampahalemana. Ao anatin'izy zany ny resaka fandriampahalemana voalohany indrindra. Ao anatin'iny ihany koa ny fijelevana ny vahoaka sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ao ihany koa ny resaka fambolena indrindra. Vavolombelon'ny asa ataony dada marika Ravalomanana ny fametrahana ny fandriampahalemana sy ny fanaovana ny lalana ary ny fijerena manokana ny mpianatra. Raha nandray fitenenana mponina avy ao Ankadinandrina. Tamin'ny andron'ny marika Ravalomanana dia tsy mba nahitana an'izany fa dia nandram-pahalemana ny firenena ary ny polisy pirenena dia afaka nirehare na teo amin'ny karama zany, na teo amin'ny grady zany, na teo amin'ny fitafiana zany tsy neo amin'ny polisy pirenena eny fa ny atrany amin'ny gendarmerie dia zay ny ilitika mba hivelona mba hahafahanareo atatsaha mamokatra. Santionany fotsiny zany fa raha teo amin'ny ohatra hoe teo amin'ny sosialy, teo amin'ny fampianarana nandritsy ny tamina teo amin'ny dada no nahazo bourse nakany États-Unis tany Afrika Atsimo ny tatsaha betsaka ny zanaky ny tatsaha no nahazo izany lasa ho ny tsy mba fanadino. Ny lalana ndray tsy mbola nisy président eto Madagasikara tompoko na vita lalana betsaka indrindra fa dia président marika Ravalomanana nanao ny lalana ary raha mbola nanao ny fitondrana teo izy vita ny lalana hatrany amin'ny rehetrarehetra ka dia mampanantena anareo zay eto Ankadinandrina fa tsy anisan'ny logistra koa nareo fa anisan'ny voalohany raha ny lalana jerena. Ny fahamaroan'ny mponina tonga manotrina ny fampelezan-kevitra avy amin'ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana dia pirofo hatrany fa nahavita be teto amin'ny fireneny ity kandida mitondra ny laharana 520 ity. Tany Antsirabe ny avy ao amin'ny antoko tiako i Madagasikara sy ny KMMR omaly nanatanteraka fampelezan-kevitra tonga maro ny olona tamin'izany noho ny finiavana te ahafantatra marina ny tetikasan'ny kandida marika Ravalomanana laharana 520. Arahantsika vetrany ny fanadihadiana. Mitohatra ny fampelezan-kevitra ataon'ireo mpanohana ny kandida laharana 520 marika Ravalomanana manerana ny nosy. Tany Antsirabe indray izy ireo omaly. Rehefa fotoana ny fampelezan-kevitra toy izao dia misy hatrany ny fanazavana ny vinany kandida marika Ravalomanana amin'ny vahoaka malagasy dia ilay manifesto. Eo ihany koa ny fampahafantarana ny tetikasany dia ny mapy andiany faharoa na ny Madagasikara amperinasa. Ny solotena azy nandritra ity fampelezan-kevitra ity ireo solombavam-bahoaka. Atsangano ambony daholo aloha ny tanana hoe zay fiteny dada ambony mbola misy ny afarany tsy mitsangana ambony hoe ambony ihany ato mbola tsy mitsangana ao raha izao amaroantsika izao dia tsisy resaka fa ozy izy aho hoe araka ny tenindreo efa nyteny teo alohako premier tour
tsara trany ny manamarika fa tsy nisy fanentanana be na antsoavy makotrokotroka momba ity etsika omaly ity. Efa mamioditra amin'ny vahoaka n'Antsirabe ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ny fotoam-pitondrany ary profo hitarafana izany ny zava-nisy omaly. Izan'ilay hotoanana! Figar'ilay numéro! Figar'ilay numéro! Dia hoy isika hoe alefa dada! Alefa dada! Fa sika rehetra kosa ao ambadika manohana azy. Sady zay! Eo amin'ny vaovao sosialy izay mifandraika hatrany amin'izay fampelezan-kevitra izay kosa dia nomena fampatsahivana mikasika ny tokony atao mialoha izao fifidianana izao ireo zokiolona mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana etsy amin'ny boriboritany fahatelo. Naverina nazavaina tamin'izy ireo mitohy ny fampandrosoana tiany kandida laharana fahadimy amby roapolo atao eto amin'ny firenena. Nisy ihany koa ny fizarana nofokena amin'ny tapihavanana nandritra io fotoana omaly io izay notarihan'ny solombavam-bahoaka eny amin'ny faritra Indy. Edena Elia. Zokiolona misa 300 eo anivon'ny boriboritany fahatelo no nifanohana sy ny fanometanana amin'ny fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana. Nampatsahivina azy ireo omaly ny fanomeza tokony kandida Marc Ravalomanana ho fanarenana sy ho fampandrosoana indray ny firenena. Tsy kobakambava fotsiny ihany zany hoy ny fanazavana. Ny filoha Ravalomanana izay mitondra anarana fahadimy amby roapolo dia niteny hoe karakarao ny zokiolona karakarao ny sahirana dia toromarika avy any aminy zany ka dia zay natonga antsika nanao an'ity hetsika ity. Nandritra ity fotoana omaly ity ihany koa dia nomemboninahitra tamin'ny alalan'ny nofokena amin'ny tampihavanana ireto zokiolona ireto. Fampisakafoanana ny ireo zokiolona sy izay sahirana tsy izy rehetra kory fa izay tratra natsoina tamin'ity andro ity. Misy teo amin'ny 300 teo eo mahery kely ry zareo ny tonga teo miara sakafo taminay teo dia fiarahana moa le izy fampatsahivana ihany koa. Tsy dia tena rehefa miaraka amin'ny zokiolona moa zany tsy dia tena hoe fampelezan-kevitra intsony no tena filaza azy fa tena efa fampatsahivana satria olona efa resy lahatra daholo ery zareo rehetrarehetra fa zokiolona eo amin'ny faritra misy azy izy dia afaka mampita an'izay fehi-kevitra rehetra zay amin'ny manodidina azy. Mivondrona ao amin'ny fokotany misa 430 misy ao amin'ny boriboritany fahatelo ireto zokiolona tonga teto omaly ireto. Mbola hotohizana hatrany ny hetsika tahaka izao araka ny toromarika ifanomen'ny kandida Marc Ravalomanana dia ny fitsinjovana ireo zokiolona sy ny sahirana ara-pivelomana. Ny karakara ity hetsika omaly ity moa ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny faritra iny niaraka tamin'ny distim, ny tanora tim, ny vehivavy tim sy ny komity mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Programanasa azo tanterahana tsara izy ity tompoko. Azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ao anatin'ny fotoana fohy anatanterahana azy nefa mitoetra maharitra izany fampandrosoana zany fa tsy fampandrosoana vonjy tavanandro tena tetikasa matotra tokoa ary voadinika ny rano manam-pahaizana malagasy maro sy vahiny namolavola izy ity niaraka amin'ny filoha Ravalomanana. Atombotra ny 7 novambra datim-pifidianana izay voatondro ny lalàna mbola maro amin'ny olom-pirenena nefa no sambany vao hifidy amin'ity taona ity indrindra fa ireo tanora mbola betsaka ihany koa no tsy mahalala ny tokony atao mandritra ny andro ny fifidianana indrindra fa ireo dingana rehetra izay arahana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Manoloana izany indrindra dia nisy ny andrana fampianarana ny olom-pirenena ny tokony atao mandritra ny andro ny fifidianana izay natao tetsy amin'ny sony alarobia. Arahantsika vetrany ny sary makasika izay. Ny voalohany moa zany isaky ny birao fandatsaham-bato dia misy takelaka amin'ny taratasy izy io manazava ny numéro n'ilay birao fandatsaham-bato eo ambaravarana na eo amin'ny rindrina eo akaiky ny varavarana fidirana no ametrahana azy. Avy eo dia anaky 5 no isan'ny mpikambana ao amin'ny birao mpifidianana. Kambana amin'ny birao mpifidianana zany anaky 5 no isany. Dia ny président
ny vice président ny assesseur anankiroa ary ny secrétaire rehefa alohany anomboka ny fandatsaham-bato dia tsy maintsy voalazany lalàna tsy maintsy manao ny fisariana ny anaran'ny olona anankiroa amin'ireo olona 5 mpikambana amin'ny biro fifidianana ireo zany ny biro fandatsaham-bato mba ahafahana mahafantatra iza le olona anankiroa anao sonia ny bulletin tokana zay ho ampiasainy ny mpifidy eto dia tiako marihana fa mpikambana ao amin'ny biro fandatsaham-bato no fidina atao tirage au sort anankiroa fa tsy délégué akory dia rehefa vita ny tirage au sort amin'ny fanaovana fifidianana an'ilay olona anankiroa zay anao sonia dia manao alohan'ny anatsona ny mpifidy voalohany dia asaina manao sonia ireo bulletin tokana aloha manao sonia ao ambadika zany ireo olona anankiroa reo alohan'izay alohan'ny tena itombohan'ny fandatsaham-bato dia aseho ny filohan'ny biro fandatsaham-bato fa mbola tsy misy nininona ao anatin'ilay urne ao anatin'ilay vata fandatsaham-bato zany dia rehefa vitsy zay fanehoanan'izay mpabe maso dia idina amin'ny atao selena zany ilay urne zany rehefa vita zay selage zay dia manomboka manantso ny mpifidy ny filohan'ny biro fandatsaham-bato eto zany tiako marihana fa ny bulletin tokana zay ara-dalàna amin'ny fifidianana dia bulletin voalohany indrindra avy ao amin'ny biro fandatsaham-bato dia ny faharoa bulletin misy ny sonia an'ilay mpikambana anankiroa zay nanaovana tirage au sort mpikambana ao amin'ilay biro mpifidianana zay zany ny bulletin valide na bulletin manakery zany ao anatin'ny biro fandatsaham-bato dia rehefa mandeha amin'izay ny fandatsaham-bato dia ny mpifidy tsirairay avy zany dia misy dingana maromaro no ataony ny dingana voalohany dia mandalo eo amin'ilay assesseur voalohany izy ny assesseur voalohany dia ny atao eo manamarina aloha fa mbola tsy misy ranomaity tsy azo vonoana ny ankibe an'ilay olona mpifidy tonga andatsabato faharoa manamarina ihany koa ny mombamomba an'ilay olona ao anatin'ilay liste de vérification na liste de contrôle rehefa sady tsy misy ranomaty tsy maty vonoana amin'ny ankibeny no voamarina fa ao anaty lisy mpifidianana le olona ary mitondra kara-panondro na permis de conduire na passeport dia zay vao roso makeo amin'ilay assesseur faharoa ny atao eo amin'ny assesseur faharoa indray dia eo zany no akanan'ilay bulletin tokana zay efa misy sonia an'ilay mpikambana amin'ny biro mpifidianana anankiroa ao ambadika dia azavain'ilay assesseur faharoa ny fomba famoretana an'ilay bulletin tokana alohany idiran'ilay mpifidy any anatin'ny efitrano fanaovana ny safidy na ny isoloara fotrona ampanarahanao le tsipikiny dia tsinjinao dia ampanarahana tsipikiny dia tsinjinao dia aforotronao ohatran'izao dia ny ankilany koa forotronao dia asehonao ny rehetrarehetra eo zany rehefa vitsy zay dia miditra any amin'ny isoloara zany ary tsy maintsy miditra any amin'ny isoloara lay mpifidy maneho ny safidiny ao amin'ilay bulletin tokana aforotra arak'izay efa nazavaina ilay bulletin tokana dia rehefa tonga eo amin'ny akaiky ny urne satria eo ny présidentny biro mpifidianana no mipety no mijanona dia aseho atondro any amin'ilay présidentny biro mpifidianana ilay faritra misy sonia anankiroa zay efa voalaza teo zany dia rehefa vita zay dia zay vao mandrotsaka an'ilay bulletin ao anaty urne ny mpifidy rehefa vita ny fandatsahana bulletin ao anaty urne dia mandroso indray ilay mpifidy makeo amin'ilay secrétaire ny ataony eo amin'ilay secrétaire dia manao sonia ny lisy mpifidianana na sonia na lavitondro zay zany no ataony eo amin'ny secrétaire dia rehefa vita zay dia manao mametraka ny ranomanty tsy mainty vonoana
eo amin'ny ankibeny amin'izay a ilay mpifidy alohany voany ao anatiny birao fandatsaham-bato fa ho toy ny fanadiovana ny fokontany miisa 4 ao amin'ny boriboritany voalohany izay tanterahana mandritra ity volana oktobra ity dia niara-ny salahy nanadio ny fokontany miisa 4 ireo ekipa mpanatanteraka izany nampiavaka ity hetsika ity ny fandraisan'ireo miaramila vatandehilahy miisa 80 niara-ny entana tao anatin'izany tanjona moa ny soroana dian'izao ireo valana retina maro izay matety pitranga ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao rahantsika vetrany tsy nampiandrasina ela ihany koa ny teto amin'ny fokontany ambondrina ambodifilao sorano ary analakely ny famitaona ireo ekipa rehetra teto amin'ny boriboritany voalohany nanadio ireo fokontany ireo ny aingatany amin'ny elakelatrano ny fanadiovana ny toy teny amin'ny tatatra ny sorona ny lobolobo ary norofina avokoa ireo fako sy loto teny amin'ny sisina arabe izany no natao mba hanomezana endrika ny tanàna fa indrindra ihany koa hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka androany zany dia anao fanadiovana faobe ny eto amin'ny fokontany ambonina ambodifilao ny fanadiovana moa zany natao dia ialana amin'ny valana rehetra toy ny festa sy ny sisa ka manentana avy amponina mba hijanona amin'izao tsika fahadiovana zao fa tsy tokony andototsony mihitsy satria ny rehetrarehetra mandray anjara daholo ny arahan'isa lahy nanantanteraka ity fanadiovana ity ireto vata miaramila miisa 10 avy amin'ny RMA ireto fiara-miasa amin'ny rafitra fanadiovana na ny RF2 sy ny fikambanana mpitantana fotodrafitrasa ary ny mponina manodidina ihany koa izao hetsika izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika fanadiovana ny fokontany miisa 470 ao anatin'ny boriboritany voalohany mandritra ity volana oktobra ity lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray rehefa manomboka lina amin'ny bonzay ny malagasy na dia mbola somary lafo aza ny vidiny azo maniry antavy no atao hoe bonzay ary avy any Chine no tena nipoirany mila faharetana ny fahazona bonzay satria entona no avitana azo iray izay ihany koa no antony mbola mahalafo azy ity Jessica Miray sy Rive Rajaonarivelo tany Chine no nipoirany bonzai voalohany penjay no ny antsoina azy tamin'izany moan'ny iray japonais kosa no lina tamin'ny arany bonzai ka nitondra izany tany Japon ary nampitondray ny anarana hoe bonzai rehefa tonga tany izay midika hoe azo ambolena antavy ara mihitsy ny bonzai ary ara manarivo ny taonany mila fahareta ny fahazona bonzai iray ity laingomena hitantsika amin'ny sary ity izao dia nandritra ny 70 taona no nanaovana azy ho bonzai ary 20 taona ity azo ity amin'izao somary lafo ihany koa ny vidin'ny bonzai no izay fahaelana izay ilay laingomena hitantsika tamin'ny sary teo izao no 5 ariary raha 4 ariary kosa ny mora indrindra hazo antitra izy dia nambolena ao anatina pot dia karakaraina zany izy mba afaka nisy tsara ao anatina pot zay fotsiny le bonzai ny fomba azahoana bonzai zany misy karazany maromaro azonao atao zany makana izy any amin'ny natiora hazo efa lehibe dia alaina amin'ny natiora dia ambolena ao anatina pot dia afaka manao pépinière koa ianao dia le pépinière zany le hoe maka voaniny dia mamboly dia efa lehibe izy dia ataonao anatina pot dia azo atao koa ny manao le multiplication végétative hoe manao marcotage na manao bouturage na ohatr'izay mety atao bonzai avokoa rehefa azo rehetra natao haingo-trano no tena hividianany olona azy ho an'ireto mpivarotra bonzai ireto kosa dia tsy mbola tena asa ny fivarotana bonzai satria mbola miaotra ny olona amin'ny vidiny saingina izany aza efa manomboka liana amin'ny tontolon'ny bonzai ny malagasy dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana tompoko lahy sy tompoko vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany aoriana izao fampahalalam-baovao izao dia anaraka ny vaovao manokana ako ny kandida numéro 25 isika miaraka amin'ny Mijarasolo ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny alatsinainy toy izao indray veloma daholo tompoko